HCDDD naneho ny heviny tamin'ny fisamborana mpanao gazety. Satany mpanohitra midina ifoton'ireo olona. CNDH mampiakatra ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny kolikoly. Tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS ianao. Manasanao ampanajana trany izay anaraka ity vaovao ty hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isandarantsika ny vaovao aloha dia noho ny fanadihadiana ifotony amin'ireo voakasikilay tolo-dalàna mifely satan'ny mpanohitra eto Madagasikara dia nanao fanamarana ihany koa ny loholona amin'izao. Betsaka ireo andinin-dalàna izay novaina ary mila fandiniana no anton'izany ary taratry ny fanampenam-bava ankolaka ny mpanao politika malagasy no antony izy io. Germaine Menjanahary, Erzora Jonarvonina nanao ny fanadigonan-baovao. Mampametra-panontaniana ny fihetsiky ny fitondram-panjakana ankehitriny. Miroso makany amin'ny jado ny Madagasikara ary ny demokrasia mpitondra sy ny maro anisa eny anivon'ny anteny mera-pirenena no misy sy manjaka eto amintsika. Raha mpanohitra parlementera mantsy no tiany fitondrana apetraka dia mazava ho azy fa mananjo ametraka sy safidy izay olona tiano amin'izany ihany koa ny anteny meran-doolona fa tsy ny anteny mera-pirenena irery ihany. Ity fitondrana ity ihany no nanamboatra io lalam-pandrenana io ny taona 2010 ary nametraka mazava io andinin-dalàna 210 tsipika 310 io izay lalàna mbola tsy niatra sy tsy namoahana didy fampiarana nandritra izay taona maro izay. Mitazona trany ny lalàna zay efa lany teo anivon'izany anteny mera-pirenena zany ary nakatoavin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana dia ny lalàna 2011-013. Io lalàna io tsy inona no fantatray sy tsapanay fa mifanaraka amin'ny atsakany sy andavany amin'ny lalam-pandrenana misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Noho izany ny fanolorana volavolan-dalàna hafa izay mandalo ny amin'ny nandalo teny anivon'ny anteny mera-pirenena ary eny anivon'ny anteny meran-doolona izy amin'izao fotoana izao dia raisinay ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na anti-constitutionnel. Noho izany ny atokotiko Madagasikara na ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny anaran'ny atoko dia tsy handray velively akory ny toerana fahafito ny vice-président ny Assemblée nationale raha sanatria ka ilay volavolan-dalàna farany teo iny no ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena. Taorian'ny fandaniany olona, ny fanemorana ny fandaniana, ny tolo-dalàna momba ny satan'ny mpanohitra sy ny antoko-mpanohitra io dia manao fakan-kevitra amin'ireo voakasika ny eo anivon'ny anteny meran-doolona amin'izao fotoana izao. Ny andalana faharoa na sipantsina milaza fa ny vondron'olona parlementaire mpanohitra dia manana ny fototra izoroany na hevitra sy mitovy amin'ny gouvernement. Ny parlement malagasy nefa iarahantsika mahafantatra fa misy chambre anankiroa ka aiza ny toerany io olona amin'izany zavatra izany. Ny lana fandiniana sy fandalinana ihany koa momba ny article 85 amin'ny lalam-panorenana izay milaza mazava tsara fa ny article 70 ka hatramin'ny article 79 dia miatra amin'ny Sénat par analogie. Ary eo amin'ny article 79 dia milaza mazava tsara fa ny opposition dia manana zo hanana vice-président ao amin'ny Sénat ary mitarika commission anankiray farafarasiny. Mbola maro ny andalana ao amin'ny tolo-dalàna io tokony ilana fanadihadiana sy ilana famakafakana mba hafahana mamoaka zavatra izay ekeny rehetra ka tsy mirotoroto nandanindany lalàna akamehana satria no avy ny firenena no jerena. Izay natampenam-bava ireo mpanao politika sy ny antoko politika izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana raha ilay tolo-dalàna momba io no jerena. Voaitsakitsaka ny lalam-pandrenana satria ankoatra ny resaka satan'ny fehin'ny mpanohitra io dia efa mivoaka ihany koa ny didy itsovolana ny mba anenana ny isan'ny loholona na dia mazava aza ny voalaza ao amin'ny andininy fahavalopolo fa 5 taona no fepitoam-piasany ny Sénat.
fa manoloana ilay fanenjehana mpanao gazety momba ny famoahana vaovao mikasika ilay angidiby tsy mamasina tamin'ny farany herinandro teo iny dia nany hevitra ny teo anivon'ny HCDDED izay rafim-pitondrana mijoro amin'ny fampanjakana ny demokrasia sy ny tanitandalana eto Madagasikara. Lorette Berton, Erzo, Radio Lavony. Hoy avy amin'ny rafim-panjakana mampanjaka ny demokrasia sy ny tanitandalana na ny HCDDED raha naneho hevitra momba ilay fanenjehana mpanao gazety noho ny famoahana vaovao mahakasika ilay angidim-by teo Mahamasina izy ireo. Izay ato amin'ny HCDDED dia tsy miditra amin'ny votoantony fitsarana satria izy fitsarana ny zavatra iny amin'ny 9 Septambra raha tsy diso. Izy amin'ny marina izy any diso aloha angamba ny fitsarana no hamaritra an'izay fa araka an'izay fotsiny hoe ny demokrasia dia misy ny mpitondra, misy ny mpanohitra, angamba fifamenona no tokony izy. Ny fitondrana sy ny fitantanana tanrivany sampana roa atao hoe sampana roa rafim-panjakana roa izay voaozona iara-iasa izay ny tokony izy ary tokony tsy zay averiko foana izy tsy tokony famengapingana sy fitarika fahavalo. Ny fitondrana zany rehefa mitondra ianao ny tanjonao dia manao an'izay abetsaka indrindra ny olona sambatra. Ary rehefa mpanohitra ndraiky ianao ny mba ataonao zany mba tokony mba misy tolotra miabo avy any aminao fa tsy dia hoe hiandrikendry-taona fotsiny hoe opposition amingana fotsiny atao fa mba aloha mba samy iara-iasa dia Madagasikara amin'izay mba mandroso tsara amin'ireo rotontareo fa tsy hoe fifandrangitana na hoe andeha hifamingapingana isakin'izay rehetra atao. Ary azadio fa ny mpanao politika eto Madagasikara efa samy mpitondra daholo dia efa samy mpanohitra daholo mivadibadika eo foana ary mafantatra rehefa mahazendana rehefa tsy mpitondra ianao dia fantatra daholo ny beabany demokrasia fa rehefa mpitondra ianao dia ohatry ny hafa indray fahitanao anazy. Toe-javatra azo nosorohana ny tahaka ireny ny tranga ireny raha ny nambara hatrany. Tsy tokony hisy ihany koa ny fanagadrana mpanao gazety araka ny voarakitry ny lalàna amin'ny feny asa fanaovan-gazety sy ny serasera izay manan-kery amin'izao fotoana izao. Ny HCDDED araka n'izay le hoe miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana izay dia mazava ho azy fa favorable mampirisika mihitsy ny fahalalana miteny. Oka ho tadiditsika ho tsarotsika fa ny fanaovan-gazety izao dia efa dépénalisé noho izany tsy misy trony ny hoe mpanao gazety azo gadraina. Zay ny lalàna vaovao marina fa nisy fanoherana be ny lalàna iny fa iny aloha ny lalàna miata zao ary ny nanohatra ny lalàna iny amin'izao range no mitondra amin'izao fotoana zao ary mampiatra ny lalàna zay no toerina iny fa iny aloha ny lalàna mandrapisy ny fisolony iny aloha dia ny lalàna mifehy fanaovan-gazety ao anatin'iny efa dépénalisé ny presse dia oka tsika rehetra eto Madagasikara zany fangatana oka mba samy anao ny asany araka ny tokony izy amin'izay sy mifanaraka tsara amin'ny code éthique déontologie izay tianareo rehetra fitsipika rehetra fitsipika daholo rehetra mifehy miasa. Raha tsy nisy ny fiantsoana teny amin'ny manam-pahefana mpanao fanadihadiana iny be da be ny olona tsy nafantatra iny akoa. Zao izy lasa azo hoe événement national zany nefa zavatra tokony épiphénomène kely fotsiny zany iny zavatra nisy eo iny raha hevitry manokana indray ty dia noho izany hoe tsy oka itony oka samy hotony daholo samy ampanginan'ny fony aloha amin'izao fa andro fitoniana izao. No amafisiny avy amin'ny HCDDED fa ny fifanajana sy ny fifampiresahana ny vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena fa tsy ny fifanenjehana tahaka ny mitranga ankehitriny. Vaovao mbola tena mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny resaka cybercriminalité. Mahatsiaro verozo ireo olom-pirenena izay misy manala baraka eo amin'ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao. Misy ireo lalàna sy fifanarahana izay miaro azy ireo ary mandray fitarainana mikasika an'izany eo anivon'ny CNIDH. Dia rahantsika andrina tsara ny tokra maro lahy. Maro amin'ireo olon-tsotra amin'izao fotoana izao ny tratry ny ala baraka eny anivon'ny tambazotra tserasera ataon'ireo compte miafina na compte fake. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainan'ilay olona io ala baraka io fa indrindra koa eo amin'ny fianakaviany. Ny eo anivon'ny CNIDH dia afaka mandray ny fitarainan'ireny olon-tsotra ireny izay voafaritra ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany pacte international relatif aux droits civils et politiques zany izay manan-kery eran-tany eto Madagasikara dia mamaritra indrindra ny andraikitry ny fanjakana amin'ny fiarovana ny tsirairay ny andraikitry ny fanjakana manoloana ny olon-tsotra zany nampiasa mpanjakana izy na olon-tsotra na ankizy na lehibe na olona onsa dia misy an'izay hoe tokony misy an'izay hoe fiarovana izay dia mahatsapa tena moa zany ireo mpanao gazety
voakasika izay zavatra zay dia nametraka fitarainana izy teto anivon'ny CNIDH mba iarovana ny tenany. Dia rehefa misy fitarainana voaray ohatran'ireny dia traité amin'izay moa zany mikirakirana an'izay ny ataon'ny CNIDH dia mitoy an'izay moa zany hitantsika manaraka eo foana ihany. Tsara fantaritsika fa ireo mpanao gazety izay nalefa tany amin'ny fampanoavan'ireo akoatran'ny hoe nanao ny asany teo ampatanaterahana ny asany dia lasa misy ny fikarohana ny fiainana manokana any amin'ny tambazotra seraserany, misy ny famoahana ny sariny misy ny fanaratsiana anazy dia misy arany hoe fampitahorana ny fandrahonana mahazo an'izy ireo amin'izao hatramin'ny mombamomba anazy misy manaparitaka amin'ny tambazotra serasera. Dia hita zany fa mandrendrirana antsy ihany ireo olona voakasika n'izay zavatra izay amin'izao ary manana zo izy ary tena ary misy ihany koa adidin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiarovana n'ireo mpanao gazety ireo. Misokatra ho an'ny olom-pirenena rehetra araka izany ny varavaran'ny CNIDH amin'ny fandraisana ireo fitarainana rehetra mikasika ny zoma olona izay tsy azo ivalozana. Efa miresaka an'izay zon'olombelona izay ihany tsika manoloana ny fitsidihan'ny Papa François eto Madagasikara dia nanao fanambarana ihany koa teo anivon'ny Amnesty International izay miady amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tokony ho resahan'ny Papa hoy izy ireo ny tontolon'ny zon'olombelona eto Madagasikara ary tokony handraisana fepetra mikasika an'izany. Voatsipika tao anatin'izay ihany koa ny fanohitohina ny asa fanaovan-gazety. Edena Eliane nanao ny angom-baovao. Mila rarotana ny fandalovan'ny Pape François eto Madagasikara hoy ny Amnesty International. Misedra olana goavana i Madagasikara amin'izao izay miatraika mivantana amin'ny tontolon'ny zon'olombelona. Tsy voaja ny zon'olombelona eto amintsika ka io indrindra no nentiny ity fikambanana iraisam-pirenena ity hisintomana laklosy amin'izao fitsidihan'ny Pape François izao. Tokony ho resahan'ny Papa manokana ny olana momba ny zon'olombelona hoy izy ireo. Notsindriny manokana amin'izany ny momba ireo olona mbola tsy nandalo fitsarana akory, izany hoe mbola tsy meloka nefa hiaran'ny famonjana antaonany maro. Ny fotodrafitrasa nefa etsakilany tsy zarizary. Raha ny tatitra nataon'ny Amnesty International ihany dia 20 amin'ireo olona voatazona amponja vonjimaika no maty tamin'ny taona 724 raha toa ka ny 520 izy ireo. Ankoatran'ny eto Madagasikara dia noresahany ity fikambanana iraisam-pirenena miady amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona ity ihany koa ny momba ny firenena Mozambikiana izay isan'ireo firenena hotsidihan'ny Papa amin'ity herinandro ity. Misy ny herisetra mianjady amin'ny mpanao gazety sy ny mpiaro ny zon'olombelona izay olana goavana any an-toerana amin'izao. Misy ny famonjana tsy ara-drariny ireo mpanao gazety izay tsy eken'ny Amnesty International. Efa mitady anangasanga eto amintsika izany amin'izao ka mandritra ny fihaonan'ny Papa amin'ireo manam-pahefana isan'ambaratongany no tokony anararotana iresahana io olan'ny zon'olombelona io. Tokony asongadin'ny Papa François fa manara-maso akaiky ny krizy mikasika ny zon'olombelona eto Madagasikara sy ao Mozambique izao tontolo izao ho hiatrany ny fanazavany talehelefitry ny Amnesty International. Mety hanova zavatra lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny zon'olombelona ny firesahan'ny papan'izany. Tsy ahivina moa fa firenena 3 no tsidihan'ny Papa François manomboka ny 4 Septambra hatramin'ny 10 Septambra izao dia ny atsy Mozambique, Madagasikara ary Maurice. Eo mivantana amin'ny mpitondra fanjakana, firaisamonim-pirenena ary ireo tompona ndraikim-panjakana efa voatendro amin'izany izy. Androany ihany koa dia nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy antsalova ny CNIDH ary miteraka resabe moa tatoato ilay fitifirana nisy tetsy ampefilo tetsy izay nitondrany ity voamera ity fanazavana makasika an'izay. Ndeo arahantsika ihany rindra tsara ny tokona maro lahy. Antony iray lehibe miteraka tsy fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara ny fisian'ny kolikoly hoy ny voamera maleo tena momba ny zon'olombelona na ny CNIDH. Tsy pahan'izy ireo marindrano anefa ny famonoan'olona na inona antony. Tsy misy mpitandro ny filaminana araka ny lalàna izay mahazo mitifotr'olona hahafaty olona. Fa hoy ny lalàna hoe tsy azo atao ny mandatsaka ain'olona. Fa kosa anatin'ny làlam-panorenana zany ny olona izay maty satria voatery miaro tena ilay nahafaty na hiaro ny ain'olon-kafa dia tsy heverina zay fa famonoan'olona. Tsy zay nefa no mitranga matetika fa hoe tonga dia hoe fitsaram-bahoaka dia hoe ranona
iny zao dahalo dia tonga dia miazakazaka dia hoe vonoana ho faty fa ny tena ratsy zany a dia le hoe lay mpitandro ny filaminana izay nametrahany vahoaka ny fitokisany hiaro ny zony ireo indray a no mandatsakaina noho ny antony tsy aradrarany noho ny antony misy kolikoly ao ambadika zay zany a no mahatonga anay hoe ampitandrina ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ihany koa hoe tsy handray antendrony satria matetika zany a misy ambadika reny hoe fitsaram-bahoaka na hoe mpitandro ny filaminana mamon'olona tsy nandalo fitsarana izany ny fitsarana raha teo moa zany tsy afaka manameloka nizaniza ho faty tsony satria efa nofoanana teto amin'ny firenena ny fanamelohana ho faty ny andinin'ny fahenina ao amin'ny lalam-panorenana dia manambara mazava tsara fa tokana ny lalàna amin'ny feny rehetra voatsipika mazava tsara ao amin'ny andinin'ny favalo ihany koa fa tsy maintsy harovana ny ain'olombelona tsy hakanavaka eny fa na dia ny ain'ny jiolampamon'olona aza hoy ny CNIDH matetika zany a ny olona tsy mahafantatra dia mandray atendrony fa hoe ay rehefa misy dahalo ty zany no voasambotra dia aleo tonga dia alatsaka ny aina satria efa récidiviste io efa mpamerina elika ny tsara ho fantatra nefa dia tsy azo raisina atendrony le izy a fa tsy maintsy misy zany ny fanadiadiana zay hoe tokony andalo amin'ny mpitandro ny filaminana misy ny hoe officier de police judiciaire zay manao an'izay fanadiadiana izay dia vity zay a dia tokony hoe manolotra ny fitsarana dia ny fitsarana indray zany a no manao zay tandrify azy takiny ty voamery ty araka izany ny tsy hanavahana tavan'olona amin'ny fampiarana ny lalàna zany raha teo ny miantoka ny fandriampahalemana sy ny fiverenan'ny fitokisa amin'ny vahoaka amin'ny mpitondra eo am-pejany toekarena kosa dia ny lafiny ara-ekônomika no hitarafana ny fandrosonana ny fiemorana sy ny fahantrano ny firenena iray ho an'ny Madagasikara manokana dia krizy ara-politika lehibe anankiroa no mamaritra izany dia ny tamin'ny taona 2024 teo ihany koa ny tamin'ny taona 2025 ny olona mbola sedraina ary mampibabikitra ny malagasy amin'izao ny krizy tamin'ny 2024 Jessica Miray no nanao ny angom-baovao mikasika an'izay firenena fahadimanitra indrindra maneran-tany Madagasikara raha nitatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024 raika amin'ny $700 isan'olona ny PIB na ny ari-karena Vaovao an'i Madagasikara. I Soudan Atsimo no firenena voalohany mahantra indrindra izay manana PIB $320 isan'olona. Ny krizy politika ny taona 2024 sy 2025 no mamaritra ity fitotonganana ari-karena Vaovao ity. Mafy ny krizy niainan'i Madagasikara ny taona 2024 saingy vetivety dia tafary ny fitondrana. Tamin'ny krizy ny taona 2024 niaina 2.7% ny ari-karena Vaovao ny Madagasikara. Teo anelanelan'ny taona 3.2024 sy 2024 anefa nahitana fiakarany hatramin'ny 4.7% izany ari-karena izany. Ity fiakarany ity dia vokatry ny fanamboarana fotodrafitrasa maro teto amin'ny nosy, indrindra fa ny lalana izay mahery ny 5.20% ny fotodrafitrasa vita isan-taona. Niazakazaka ihany koa ny fiakaran'ny ekônomia ny taona 7.2024 sy 2024. Niakatra 4.9% ny taona 7.2024 ary 7.2% ny 2024. Ny taona 2024 io hatrany nahitana fiakarany 4.2% ny ari-karena Vaovao isan'olona. Izany hoe mihoatra amin'ny tany vanim-potoana teo alohan'ny krizy. Ny taona 2024 ny totongana amin'ny fiainam-pirenena noho ny fanonganam-panjakana. Kely kokoa anefa ny fahavoazana amin'ny tahan'ny taona 2024 saingy nitarazoka ela ny fanarenana izany izay hatramin'izao tsy tafarina ihany Madagasikara. Toy izao hitantsika amin'ny kisary izao ny fahasamihafana teo amin'ireo vanim-potoana voatonon'ireo. Tsy nitsaha niakatra ny volaniditra ho an'ny Malagasy tsirairay nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny faran'ny taona 2024. Nanomboka ny taona 2024 kosa nidina 4.2% ny tany ari-karena Vaovao saingy hatramin'ny taona 2024 zara raha nahitana fiakarany ihany ny tany ny sehatra rehetra teto an-toerana. 4.4% ny taona 2024 ary 2.7% ny taona 2024.
fa eo ampejy ny fanabeazana kosa indray dia miteraka fahasahirana nagoavana eo amin'ireo ray aman-dreny mampianajanaka ny fiovaovan'ny tety androm-pampianarana eto amintsika ny amin'ny resaka teti-bola mihitsy no mikorotana araka ny fanazavana izay hoentin'izy ireo ary izao dia efa misy ny mpampianatra sy ireo ray aman-dreny sahady ny mampiomana ireo mpianatra mba anangona ny fitaovana izay ho ampiasaina amin'ny fidirana manaraka. Nory fitiavana tahiriny aina no nanao an'izay fanadihadiana izay. Iray volana tsy ahatongavan'ny fidiran'ny mpianatra efa misy amin'ireo ray aman-dreny no mijery sady ny fitaovam-pianarana eny an-tsena eny amin'izao. Raha ho an'ny iray mpianakaviana iray tsy maintsy manomana teti-bola ho an'ny fitaovam-pianarany zanany izy isan-taona. Saingy tamin'ity taona 2012 ity tsy naraka intsony fa efa mividy ny teti-bola vokatry ny fiakaran'ny vidim-pianana ny vidiny entana. Tafiditra ao anatin'izany ny fitaovam-pianaran'ny mpianatra. Ohatran'ny nanontany fa mbola vao manontany fotsiny aloha. Izany hoe hitana foana ilay any efa miakatra be mihitsy tsy maintsy manomana mialoha fotsiny aloha izany. Tsy maintsy enfin tsy maintsy miprévoir aloha fotsiny izany aloha. Anamboarana an'ilay budget fa ny budget fa tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana malagasy vokatry ny fiakaran'ny vidim-pianana tamin'ity taona ity. Mafy amin'izy ireo ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra saingy tsy maintsy mikafiry satria te hanana zanaka tafita. Sarosarotra ihany eo an'ilay fitadiavana mihitsy izany no sarosarotra. Nenay moa ny fitadiavanay dia mikarama manao miasa trano, indraindray mitady mitombrika, izay ny asan'ny vadinay. Nefa ny ankizy maromaro ihany mbola mianatra. Dia izay zany mba masahirana kely anay. Nahitana fiakarany 200 ariary, 300 ariary, 500 ariary eo avokoa ny fitaovam-pianarana eny an-tsena eny. Indrindra ny kahie sy ny pena izay tena fampiasan'ny mpianatra. Na izany aza nefa tsy nahasakana ny ray aman-dreny hividy izany noho ny fitiavan-janaka. Tamin'ny herintaona izy nalaina 5,000 ny mora indrindra dia ny ana 7,000 dia izao izy lasa 5,700 dia 5,700 nangalana anazy sonitra be daholo. Raha tsy ahivana ny 27 oktobra ho avy izao ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fomba ofisialy. Ny 27 oktobra hatramin'ny 20 desambra ny 3 volana voalohany, ny 9 janoary hatramin'ny 4 aprily 2024, ny 3 volana faharoa ary ny 20 aprily hatramin'ny 30 jona ny 3 volana farany. Manomboka ny 1 jolay 2024 kosa ny fialan-tsasatra lehibe ho an'ny mpianatra tsy miatrika ny fanadinam-panjakana. Ho andreo miatrika kosa ny 7 jolay 2024 ny CEPE, ny 20 hatramin'ny 4 jolay ny BEPC raha ny tety androm-pampianarana navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, fampianarana ara teknika sy ny fanofanana arakasa ny faran'ny volana aogositra teo. Mbola hitoetra amin'izay lafy ny fanabeazana izay ihany sika miaraka amin'ny resaka sosialy dia mbola mitohy amin'ny endriny maro amin'izao fotoana izao ireo hetsika ara-tsosialy izay ataon'ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny boriboritany fahaenina tao. Miara-miasa amin'ny mpitantana ao amin'ny firaisana fahaenina ireo mpikatroka tiako Madagasikara ary ny lafy ny fampianarana maimaim-poana indray no irahan'izy ireo amin'ity indray mitoraka ity izay efa nanomboka tamin'ny alatsinainy 2 septambra lasa teo moa izany. Lorette Berton mano Randre Malala. Nanomboka ny alatsinainy faharoa ny volana septambra 2024 teo ny fampianarana maimaim-poana izay omena ireo mpianatra ao anatin'ny boriboritany fahaenina hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity. Ho fanampiana ny mpianatra eo amin'izay taranja mbola manahirana no anton'izao hetsika izao. Totsoa andray mampadran fa tika rehetra fa dia voafito tety amin'ny boriboritany fahaenina izy ary tsy ndresaka fanaovan-dalàna ihany na ny proposition de loi ihany. Fa ny fanampiana amin'ny lafiny sosialy dia anisany ngezabe aminy koa ny tanora ary dia izay no antony fandaminana hoe manatanteraka izany cours faradoboka izay antenainay fa tena tambokatra satria 2e édition izy ity. Eto izao dia misy mpianatra hatrany amin'ny 200 any hoe hiatrika an'izany cours faradoboka izany. Ho an'ny be sy ny maro izy ity ka tsy misy hoe sivana manokana hoe akananiza na akananiza fa rehefa soratra anarana izy dia raisina eto hoe amin'izay cours maimaim-poana izany. Zanaka mbo manarina ihany ireo mpianatra ireo mahatsapa fa zava-dehibe ho azy ireo ny fampianarana maimaim-poana toy izao. Izay zany dia mpianatra manatrika l'école gratuit izay atao amin'ny national. Tsy adino ihany koa ireo mpanolontsaina izay miara-miasa amin'ny député dia mankasitraka indrindra tompo fa mitondra soanay zavatra ataonareo. Fanamafisana ireo izay mbola tsy ahitany am-pianarana moa ihany koa mba
te azo an'ilay bac avec mention zay. Etsika izay iarahany solombavam-bahoaka Todosoa Andriamampandry sy ny mpikatroka tima eo anivon'ny boriboritany fahaenina izao natao izao ary tafiditra indrindra amin'ny vina izay napetraky ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valomanana dia ny fanasoavana ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny asa sosialy. Vaovao miainga avy ao amin'ny boriboritany faefatra kosa indray dia ho fampivoarana ny resaka fikojakojana ny rano sy ny resaka fanasandamba eo anivon'ny boriboritany faefatra dia nisy nidinika ny rahan'ny fikambanana Association des usagers de l'eau teo anivon'ny boriboritany androany. Noro fitiavana sy tahiriny aina no nandeha nanao izay fanadihadiana izay teny an-toerana. Nampivorony teo anivon'ny fikambanana Association des usagers de l'eau misy 420 izay mitantana ny fotodrafitrasa toy ny paopin-drano sy ny toerana fanasandamba teo anivon'ny boriboritany faefatra commune Antananarivo renivohitra. Izany dia notariny lefitra faharoa ny delegen'ny boriboritany Andry Razafindrakoto. Tanjona ny falorana mipaikady hoentina andrindrana sy anatsarana ny fomba fikojakojana ny fotodrafitrasa toy ny fanamafisana sy ny fanaovana ny tatitra arabolan'ny fikambanana. Ny feptaona anaterana ny tatitra eny anivon'ny boriboritany dia ny ray hatramin'ny 10 volana. Ny fanokafana ny county otiva izay ametrana ireo ambombola 6 ary ny fangalana ny fankatoavana eny anivon'ny boriboritany ireo famoaham-bola izay mihoatra ny ray hetsy sy ny fanamafisana ny taratasy fanamarinana ara-dalàna ny fampiasana ny vola rehetra. Dia natao moa izany fampiforiana izany amin'ity olany rano eto amin'ny tanàna Antananarivo ity mba ahafahantsika manana mpitantana mahay izany mba tsy hisian'ny olana amin'ny fitantanana an'izany rano fisotro madio eto amin'ny boriboritany faefatra izany. Dia nizaraina roa izy ireo ka misy maro be manko izy ireo izany dia tsy maintsy nizaraina roa. Ny antony tsy maintsy nanaovana an'izay dia mba ahafahana manana mpitantana mahay araka ny voalazako teo ary indrindra mba tsy hisian'ny olana mihitsy izany amin'ny resaka fitantanana ny rano izay eto amin'ny boriboritany faefatra. Fivoriam-be farany boriboritany sy ny mpitantana fotodrafitrasa tamin'ity taona 2012 ity izao natao izao. Araka ny tapaka tamin'izany ihany koa ny anatanterahany rotonda ny fitsangatsanganana izay fanao isan'ny taona ka ny 4 oktobra ho avy izao no anaovana izany. Eo amin'ny lafiny fifandraisana Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray dia tsapa amin'izao fotoana izao fa mihamafy hatrany ny fifandraisana Madagasikara sy ny firenena sinoa amin'ny alalan'ny fanakalozana ara-kolontsaina kosa amin'ity indray mitoraka ity no entin'izy ireo manamafy an'izay roam-pihavanana izay isy ny fandefasana horonan-tsary mihetsika maimaim-poana ho an'ny malagasy rehetra manomboka rahampitso izay tafiditra indrindra ao anatin'ny festival du cinéma chinois sy eo amin'ny 24 moa izy ity. Idena Elia teo amin'ny sariny Tokramarola. Zavakanto fafito amin'ireo kolotsaina mampiavaka ny sinoa ny horonan-tsary mihetsika. Asongadin'izy ireo izany mandritra ny fankalazana ny 70 taona ny orenan'ny Repoblika Entim-bahoaka ny Chine. Nisokatra ny 3 Septambra ny festival du cinéma chinois 2024 izay tanterahana eto amintsika. Natao izao mba hanamafisana ny fifanakalozana ara-kolotsaina eo amin'ny Madagasikara sy ny sinoa. Le festival du cinéma chinois 2019 a répondu aussi aux besoins des peuples chinois et malagasy d'approfondir leur compréhension et leur amitié. Le développement des relations sino-malagasy est indissociable de la compréhension mutuelle et de la connaissance des peuples de deux pays. Le film est un moyen important d'accroître la compréhension et la communication dans le monde contemporain, ainsi qu'une plateforme particulière d'échange humain et d'appréciation mutuelle. Isy ny fandefasana horonan-tsary mihetsika voafantana miisa 10 izay efa voadika amin'ny fiteny frantsay ary afaka ianoka izany ny rehetra. Ifarana ny 5 septambra ity hetsika ity ary maimaim-poana avokoa ny fijerena ireo horonan-tsary mihetsika ireo etsy amin'ny plaza Ampeflo. Misy fomba fitenena tsy moatsinanana an'izay moa hoe arobony an-tegna fa ny an'olo tsy omena.
Ie, kolotsaina malagasy dia maro ireo tokony fampizarana sy fanakalozana amin'ireo vahiny tokoa fa marana antsika ny vaovao amin'izao alina izao dia misy ny fanambarana avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mikasika an'izay fatapahan'ny lalana sy ny fandaminana ihany koa. Dia rahantsika makasika an'izay. Nisy ny noty navoaka ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra ho fampafantarana ny besin'ny maro fa misy ny fatapahana amin'ny ampahan-dalana nanomboka ny alakamisy 20 aogositra hatramin'ny alakamisy 15 volana septambra izao. Noho izany dia voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra ny mandeha amin'ireto lalana manaraka ireto. Ny apahana lalana anelanelan'ny pharmacie Croix du Sud etsy Antanimena mandrapatonga eny amin'ny rond-point Antanimena ka raha te hiazo iny lalana iny dia mandray ny lalana Rainzanabololona eo Antanimena na ny lalana Révérend Père Mutillon Antanimena trany. Ny apahana lalana anelanelan'ny rond-point Antanimena PK0 sy ny lalamby Madarella PK1. Ny fiara rehetra te hiazo iny lalana iny kosa dia mandray avy hatrany ny lalana Révérend Père Mutillon Antanimena na ny lalana Ravonina Itriniarivo Ankorondrano na ny boulevard de l'Europe na ny rond-point Tsaramasay. Ho tapaka ihany koa ny apahana lalana eo anelanelan'ny rond-point Kadmaoka hatreo Hanamotana. Izany moa dia nanomboka ny 20 ny volana aogositra lasa teo hatramin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao. Natao izao fampafantarana izao ka tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo ka ny antony andraisana izao fanapa-kevitra izao ihany koa dia mba hampizotra tsara ny asa fanamboarana sy ny firindran'ny fifamoivoizana araka ny tokony ho izy mba tsy hisy ny fitoanana be loatra. Koa manainga ny tsirairay sy ireo mety voakasika izany tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra mba anaraka ireo lamina napetraka. Isorana hatrany ianao manaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manome fotoana anao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.